rivotoza izay afandarana voalohany amin'ity rivotoza Feida ny sarotra nianarana tamin'ny maraina teo satria dia nafen'ny fepetra ity ratsy ity ka nivadika ho rivotoza tempête tropicale modéré moa ny tanjaka na ny tsokajy misy azy amin'izao fotoana izao tamin'ny efatrona ariva dia nanodidina ny 180 kilometra atsinanany morotsiraky ny Toamasina no misy ny Foibeny misy rivotra 70 kilometra isan'ora zay raha tafiotra 100 kilometra isan'ora mizotra na ikisaka rehefa ity rivotoza ity amin'ny mahafaka hatrany amin'ny 30 kilometra isan'ora andrasana arak'izany ny idirany an-tanety raha mpitso vao maraina be ny Picaville sy ny Nosy Sainte Maria amina tanjaka tempête tropicale modéré hatrany aloha ny avinavina zay mety misy rivotra hatrany amin'ny 100 kilometra isan'ora manoloana izany dia miova ho toy izao ny filazana loza izay filazana loza mitatao na miloko mena ho an'ny faritra Ambatsoa Analanjolofo ny distriktan'ny Toamasina sy Faharoa Picaville Vatomandry ary any Antanambao Manapotsy filazana loza manamana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Alaotra Mangoro ny distriktan'ny Antala ny amin'ny distriktan'ny Befandrina Avaratra Mandritsara ny distriktan'ny Maloro sy ny any Marilambo ireo zany no nahazo ny filazana loza mahakasika an'ity rivotoza ity ka manoloana izany indrindra dia entana ny ponina voakasika zany anaraka ny vaovao mahakasika ny fivoarana ity rivotoza ity eo ihany koa ny toromarika ireo manambe fandraisana tokony satria dia efa manomboka mpaka amin'ny morotsiraka na ny faritra atsinanana ny oram-baratra izay miaraka amin'ity rivotoza ity ny any an-dranomasina ihany koa dia tsy azo atao ntsony miandrika eo anelanelany distriktan'ny Antala izay hatrany Mananjara satria efa misamota ihany koa na mahery ny ranomasina ao anatin'izay no ny alin-drano ateraky ity rivotoza ity hatrany iverina mizara ny vaovao mahakasika na ny fivoarany ento moa izay afaka fotoana vitsy indray izay aloha no azo natolotra amin'izao fotoana izao